mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray tratra itilaka misy tia fa 15 volana Jona tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika mialohan'izany nefa dia vavaksika. Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa nomenao an'izao fotoana manokana izao fa ny mianatra ny teninao ankehitriny. Mamelany elokay mamondrafo aminay, mangataka aminao izay iray eo mba hanilotsaina anay, hiteny manoloana anay, andresy lahatra ny fonay, andray ny fahamarinana avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao ny fizahanttoetra momba ny sabata. Ny fizahanttoetra momba ny sabata. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia azo heverina fa efa tomotra izany fanenjehana izany. Tamin'ny 9 volana Jona tamin'ny 12 ohatra dia nandefa antso maika ho an'ny olona 15,000 mahery nivory teo amin'ny toerana malalaka ny Saint-Pierre tao Roma ny Papa Benoît XVI. Ny alahady ozy izy dia tokony ho andro fitsarana ho an'ny rehetra mba hananany olona fahafahana hiaraka amin'ny fianakaviany sy amin'Andriamanitra. Amin'ny fiarovana ny alahady dia arovana ny fahafahan'ny olombelona ozy izy. Mazava loatra fa tsy mitovy amin'ny fanerenany hafa etandrina io andro io fa tsy ny sabata ara-baiboly izany, saingy maneho fa ny fiheverana ny alahady ho andro fitsaharana ny tena fotoatiny. Na ho ela na ho aingana dia hisy lalàna ho laniana, ary ireo izay manaraka ny ten'Andriamanitra mipahitsiana sy mitandrina ny tena sabata marina dia antsoina ho mpanohitra ny tombontsoan'ny fiarahamonina. Amin'izany fotoatsarotra izany dia hijoro mafy ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky eo amin'ny faharesen'ny lahatra naraka azy noho ny fahasoavany sy ny heriny. Tsy lefitra eo anatrehan'ny fanerena izy ireo, tsy ny mariky ny bibite no raisiny izy ireo fa ny tombo-kasen'Andriamanitra. Tombo-kase izay nampiasaina fahiny mba hanamarinana ny mahazo itokina ny taratasy ofisaly anankiray. Azontsika ny tenaina araka izany ny ahita ny tombo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny lalany. Ny tombo-kase fahiny dia famantarana miavaka ho an'ny isam-batan'ny olona. Izao no lazain'ny Isaia mpaminany manko manao hoe fehezo ny teny vavolombelona ary isy tombo-kase ny lalana ao amin'ny mpianatro. Vakitsika ny Exodosy 2:20-20. Manao toy izao aminaran'i Jesosy: mahatsiarova ny andro sabata na masina azy, enemana no hiasanao sy hanaovanao ny rahanao rehetra. Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ny andro fahafitoko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavinao, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra ao mba vadinao. Fa enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy dia hitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany ny tahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinana azy. Singa telo maneho ny mahazo antoka ny tombo-kase no hita amin'ny didy 4. Voalohany ny anaran'ilay mpanombo-kase dia Jehovah Andriamanitra ao izy. Faharoa ny anaram-boninahitra, Jehovah ilay nanao na ny mpamorona izany, ary fahatelo ny fari-piadidiny izany, teny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy. Araka ny Apokalipsy 7 dia
ao amin'ny androntsika izany izay tandindry ny fisainantsika no ametrahana ny tombo-kasen'Andriamanitra. Manaja ny fahalalantsika amin'ny safidy Jesosy ary manasa antsika izy hamela azy amolavolany saintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina mba tsy voahozongozona hiala amin'ny vatofantsiky ny finoana amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Raha fiteny izany leçon izany dia takantsika amin'izany fa ireo matoky dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoanan'i Jesosy ary ao anatin'ireo didy ireo no misy ny didy fahaefatra izay novain'ny fahefan'ny bibidia. Ny hanerena dia hijoro matokantrano ianao amin'ny fanarahana ny tompo. Aoka izay mitandrema no tandremanao ary izay nasaina ho arahana dia ho arahantsika ihany koa. Afakisika. Saotra anao izay ry rainay tsara indrindra. Amin'izany lesona nomenao anay anio izany. Ampianaro izahay hanana fahalemem-panahy ary tarito amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba anaiky mandrakariva ny fahamarinana avy aminao. Irinay mba tsy diso lalana izahay, tsy diso fiheverana. Esory aminao aminay ny ratsy rehetra. Ireo rehetra izay tsy nambolen'ny tananao anatinay ka aoka ny fanirianao anay ho tanteraka tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.